mampita vaovao any amin'ny mpanjifa satria mizara be dia be zany tolotra ho an'ity krismasy ty amin'izao akatoky ny fety zao. Ka araky ny fantatsika rehetra efa hatramin'izay ny antom-pisian'ny Star Times eto Madagasikara moa zany dia mba ahafahan'ny fianakaviana malagasy misitraka tanteraka ny télévision nomerika. Ka izay indrindra nahatonga ny Star Times mitindray mitoraka aty nanafatra manokana ny Dada Be Noely ho avy mialoha. Dikan'izay efa tonga Dada Be Noely be dia be ny fanomezana netiny anankiray zao ho an'ny mpanjifa vaovao dia misy fihenam-bidy goavana nataon'ny Star Times mbola tsy nisy ohatran'izany fihenam-bidy natao teto satria amin'izao fotoana izao dia 3 alina ariary monja ianao dia afaka miditra Star Times. 3 alina ianao dia afaka mahazo décodeur miaraka amin'ny abonnement basika ray volana. Io zany ho an'ny TNT io ho antsika eto Antananarivo io zany moa satria eto Antananarivo any misy TNT. Ho an'ny mpanjifa manerana Madagasikara kosa dia efa nampidinina be ny abonnement 4 alina ariary izy zao. 4 alina ariary ny abonnement dia afaka mahazo anao décodeur ny kit complet an'ny Star Times mahazo an'ilay sahafy iny no mahazo abonnement ray volana amin'ny bouquet super. Ny installation gratuit foana. Dia tsy adino ihany koa ho an'ireo efa mpanjifa dia misy ihany koa ny fanomezana hoentina amin'izao fetin'ny faran'ny taona izao. Raha manao abonnement ianao zany amin'ny bouquet 40 000 ariary dia omena 10 andro tombony maimaimpony. Dikan'izay raha ray volana sy 10 andro ny azonao. Raha manao abonnement anao amin'ny bouquet 20 000 ariary dia mandritra ny 10 andro voalohany ianao dia mahazo an'ilay bouquet 40 000 ariary. Zay zany ho an'izay efa mpanjifa. Ho antsika rehetra ndray kosa mbola misy fanomezana fanotelona izay hoentany ihany koa ho an'ireo izay manana décodeur kanefa tsy nisy réabonné efa ela 2 volana mahery zany eo 2 volana eo. Dia ho an'ireo izay efa manana décodeur dia tongava amin'ny réabonné. Fa tanty ianao raha vao manao réabonnement ninina bouquet ataonao zany dia izay bouquet ataonao eo dia omena ray volana mihoatra ianao. Ohatra zany za zao ohatra manana décodeur ny an-trano dia tehitra amin'ilay satellite super satria efa manana an'ilay sahafy iny ahako. Dia raha manao abonnement super ray volana zany dia lasa 2 volana le abonnement atao. Ary tiana marena ihany koa moa fa ankoatran'ny sport izay efa hitantsika efa mahazatra antsika zany zao hoe amin'ny Star Times misy ny sport tantaraina amin'ny teny malagasy. Dia ao ihany koa ireo fandarana ho an'ny dessin animé izay misy 10 chaîne dessin animé eto amintsika zao. Zany hoe hanomezana fafapony rehetra mihitsy. Dia amin'ny tindray mitoraka ity indray misy série novella ho avy amin'ny volana Desambra io. La Reine des Flots ny anaran'ny titre-n'ilay izy. Izy io dia mahaliana tokoa satria série nahazo Emmy Awards izy io tany Hollywood ary Netflix mbola mandefa anazy. Dia ny safidiana manokana izy io ho alefa ho antsika mpanjifa ny Star Times manomboka amin'ny voalohan'ny Desambra iny. Dia manasa antsika zany anaraka manasa antsika ho tonga eny amin'ny botikan'ny Star Times rehetra izay hitantsika manerana ny nosy fa ireo fanomezana ireo dia natokana ho antsika. Ary tsy mbola nisy ohatr'ity ary mety tsisy ohatr'ity tsony fa dia manasa antsika ho avy fa fotoana amin'izao ahafahana miditra tambazotra ny Star Times ho antsika rehetra izay mbola tsy eo.